maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ampitomboana ao aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Anio 9 Janoary dia manohitra ny hazakazaka masina ho amin'ny fanompo-pivavahana isa-maraina isika. Nde ny Salamo 420 ovakitsika manontolo mitsangana riava name voninahitra ny tompo isika. Salamo 420. Hoy ny mpanao salamo, fony Jehovah nampody an'izy io navy tamin'ny fahababony, dia tahaka izay nanofy isika, fa izay dia feno hoe ny vavantsika sy fiobiana ny lelantsika, dia natao tany amin'ny jentrisa hoe zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho an'ireny. Eny zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika, ka dia faly isika. Tanterao Jehovah ho ny ampodinanay avy amin'ny fahababona, tahaka amin'ny fiverenan'ny rika amin'ny tany atsimo. Izay mamafy amin'ny mpitomanina dia hijija mpifaliana. Andeha mitomany mitondra ny voafafiny izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Amen. Hivavaka isika. Endreny fifalianay Andriamanitra satria mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao ilay tomponay, ka mbola namohanay tao amin'ny torimaso saritsari-pahafatesana, mbola namposaka ny masoandro, ary mbola nanome anjaratsaranay raha mitanila eto an-tranonao izay amin'izao maraim-baovao izao. Misaotra sy mankasitraka anao fa mandray anay ampitiavana ianao, na dia mpanota tsy mendrika azy izahay. No nifatokinay ny fitiavanao, no andolehanay ao am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, mpanalalana anay aminao, ka angatahanay indray ny famelan-keloka mba hiavaozan'ny fiorenan'ny fanahinao aty anatinay, ary ahitanay sy iainanay ny fifalia-pamonjena. Jesosy Tompo, eto izay dia manantena ny teninao ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, koa dia ento amin'ny alalan'ny fanainao masina izao fotoana izao. Ambarao aminay ny sitraponao araka ny teny izay hovakiana, ary engane hiorina bebe koa amin'ny finoana izahay, dia atakatra fa tsy misy zavatra tsy efanao Andriamanitra. Misaotra Tompony amin'izay iainonao izany vavaka izany, ary anatrehanao koa ny fotoana rehetra na iza na iza miantso ny anaranao amin'ity maraina ity. Amen. Manohy izao fotoan'izao isika amin'ny famakiana ny anjara mofinaina araka ny mpitory-teny 12 andininy voalohany hatramin'ny 9. Mpitory-teny 12 andininy voalohany hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy eo anjara ny 7, na dia ny 8 aza fa tsy fantatrao, izay fahorinan-jo aty ambonin'ny tany. Raha feno ranon'orana ny rahona, dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo, dia amin'izay ianjerany ihany no andriny. Izay fatrapihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra, na amin'ny fitombony taolana ao an-kibony izay manananaka, dia toy izany no tsy hafantaranao ny asan'Andriamanitra, mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia hafafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia azady sahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay vanina, na ny teo aloha, na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy rotonta. Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ampitombona ao amintsika ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Tompontsika, ary ny fanahin'ny Tompo
dia nala ny fanahiana rehetra ao anatsika patoky fa maefa ny zavatra rehetra ny tompo. Boky ny mpitoriteny. Boky ny mpitoriteny dia nosoratan'ny mpanoratra izay taratra eo amin'ny soratra izay napetrany fa efa nandalo traika efa mpiainana be dia be na teo amin'ny fiarikarena na teo amin'ny asany na teo amin'ny fiainany andavanandro manontolo. Tamin'izany dia tsapany fa tsy voafehy antsika zanak'olombelona ny zava-mitranga manodidina ny fiainantsika. Ny anton'ity texte manoloana antsika ity dia nampianatra antsika hiaina amin'ny fahatokinan'Andriamanitra na dia eo azany tsy fefehezantsika ny zava-mitranga manodidina antsika na dia eo azany tsy fahalalantsika izay mety hitranga amin'ny ho avy. Miaina amin'ny fahatokinan'Andriamanitra ilay maefa ny zavatra rehetra. Amin'izany dia tsy hoe miantso antsika ho kivy ny mpitoriteny raha manoratra fa miantso antsika kosa tsy hiraviravy tanana andray andraikitra ampinoana satria Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra no miaraka amintsika. Misy zavatra mifamaofao miodikodina eo amin'ny fiainantsika tsy voafehantsika ireny. Ny ho avy raha teo dia ohatrany tsy fantatsika sady tsy fantatsika raha teo fa amin'izany dia antsony izao anjara mofinaina izao sika andray andraikitra ny finoana ary atoky fa ilay maefa ny zavatra rehetra no miaraka amintsika. Ny talata toy izao moa dia fiarahamandinika soratra masina kanefa dia fanampiomanina isika fa tsy hiverina izany raha tsy amin'ny herinandro ho avy io. Fa dia hotsiponitsika isan'andininy ihany ireo andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Eo amin'ny andininy voalohany dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Mampianatra antsika ny fahatokiana sy ny fanomezana izany andinina izany. Indraindray dia mieritreritsika hoe verimaina ny soa ataontsika, ny fahalalan-tanana iainantsika. Saingy ity soratra masina ity dia mampianatra fa raha maefa ny zavatra rehetra ny Tompo dia tsy verimaina akory ny asa natao fa toy ny atao ho anazy. Ny fahalalan-tananao dia tanterao fa tsy verimaina izany maefa ny zavatra rehetra ny Tompo mahafantatra ny asa nataonao izy. Eo amin'ny andininy faharoa dia hoy ny soratra masina: samy omeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza fa tsy fantatrao izay fahorianan-jo aty ambonin'ny tany. Samy omeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza. Antso ho amin'ny fahendrena sy fiomanana. Tsy fantatsika ny loza ho avy fa Andriamanitra mahalala. Maefa ny zavatra rehetra izy. Ny olona izay manaiky ny fahefan'ny Tompo, manaiky ny Tompo maefa ny zavatra rehetra dia afaka miasa mihoatra ny fetrany. Meo anjara ny fito na dia ny valo aza. Ny fito moa ry havana dia milaza fahafenoana, ka na dia tonga amin'izay heverina ho fahafenoana aza mbola afaka miasa mihoatra ny fahafenoanao ianao. Raha hatreto ny fetranao eo ny fitonao mbola manaova valo indray. Afaka manao mihoatra no ny fetrany ny olona mahatoky fa maefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Eo amin'ny andininy fahatelo: raha feno ranon'orana ny rahona dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany ihany no andriny. Tsika teny hafa dia hoe raha feno ny rahona dia andatsaka ranon'orana. Misy zavatra tsy miova araka ny lalàn'Andriamanitra. Feno rahona, latsaka ny orana. Mianjera ny azo na mianatsimo na mianavaratra dia eo amin'izay ianjerany ihany no andriny. Fa tsy hoe nianjera ny anavaratra izy dia lasa nandry ny anatsimo. Tena misy zavatra
tsy voafe atsika olombelona, Andriamanitra ihany no mife izany ary izy ihany no manoritra ny lalana. Zay ilay Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, fa tsy hoe ino ny azo fa ny anjera reny avaratra dia hosotominao mena atsimo, tsy ihany no menjera fa any atsimo. Izao andininy fahatelo izao ry havana dia mampianatra antsika anaiky fa tsy isika ny tompony zavatra mitranga, fa ilay Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra. Milatsaka amin'izay ilatsahany ny orana, mianjera amin'izay ianjerany ny hazo. Indraindray tokoa dia mahatsikaritra efa diso ny vinavina ny zanak'olombelona ny amin'ny toetrandro rampitso, izao no ho avy, izao tsy ho avy, toa mifamadika amin'izay. Tsy voafe atsika ny zavatra hitranga ary manaiky sika fa Andriamanitra no maefa izany. Eo amin'ny andininy faefatra, izay mijery ny rivotra tsy hamafy. Sakana ny tahotra sy ny fanahiana, sakana ny tahotra sy ny fanahiana. Raha miandry toe-javatra ho tanteraka isika, raha miandry fampinana ny zato isan-jato isika, dia tsy hanao na inona ary tsy hetsika ny tanantsika, mety tsy hamindra akory ary ny tongotsika. Fa ny finoana marina ny havana dia manaiky ny fahefan'ny tompo ary mampirisika antsika iroso ao anatin'izay mety tsy fahatanterahana. Na dia tsy mazava aza ny zavatra rehetra, ny finoana marina dia mampanaiky antsika ny fahefan'ny tompo ary mampirisika antsika androso. Maro ny olona no manao hoe aleo hijanona ho mpivavaka tsotra ihany, fa mbola kerihery, za ve dia anao tahak'izao na tahak'izao? Tsy ry havana. Ny fanahiana sy ny tahotra dia manakana antsika tsy handray andraikitra, tsy hiroso. Aza miandry zato isan-jato fahamasinana, fa eo amin'izay anekenao hiroso amin'ny fahamasinana, miainga amin'izay tsy fanjari-piainanao no ahatongavanao amin'izany. Maefa ny zavatra rehetra ny tompo, mampirisika antsika hiroso, handingana ny tahotra sy ny fanahiana izy eo amin'ny zavatra izay ataontsika. Amin'ny andininy fahadimy, toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra, ny amin'ny fitombon'ny taolana ankibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Ny finoana marina ry havana dia mampanitry tena antsika, satria tsy azontsika hazavaina avokoa ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra mampitombo ny taolana ao amin'ny zazamboaka hoy soratra masina. Ny tsy hahafantaranao ny fandehan'ny rivotra hoy ny soratra masina. Finoana marina dia mahatonga antsika netry tena hoe fohy ny fisainantsika ary tsy takatsika ny hevitr'Andriamanitra ilay maefa ny zavatra rehetra. Amin'ny andininy faefatra manao amin'ny fahenina manao hoe amin'ny maraina dia afafazo ny voanao ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Antso ho amin'ny faharetana sy amin'ny fahavononana hanompo sy ho tovokatra. Ny finoana marina koa dia miasa ary matoky fa Andriamanitra no miantoka ny fahavokarana. Ny finoana marina dia miasa ary matoky fa Andriamanitra no miantoka ny fahombiazana. Ny olona tena matoky fa maefa ny zavatra rehetra ny tompo dia tsy miraviravin-tanana fa miasa ary manantena fa hiantoka ny vokatra sy ny fahombiazana ny tompo. Andininy fahafito sy fahavalo dia atambatsika. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Ny finoana marina dia mankafy fiainana. Azonao ve zany? Nefa mitandrina satria andalo sy zava-poana ny zavatra rehetra. Mankamamy ny fiainana omen'Andriamanitra antsika isika, saingy mitandrina fatratra tokoa satria mandalo sy zava-poana ny zavatra rehetra. Izay mino ny fahefan'ny tompo dia mifaly amin'izay atrehany anio, mifaly amin'izay ho avy rampitso ary tsy manadino
fa eo ambany fitondran'Andriamanitra ny fiainana. Izany ny finoana marina riavana. Faly amin'ny zavatra mitranga manodidina ary mitandrina tsara kosa satria zavapoana ny zavatra rehetra, zavapoana ny ho avy. Satria mahefa ny zavatra rehetra ny tompo riavana dia afaka miaina amin'ny fahatokiana, miasa ampinoana ary mifaly amin'ny fanantenana isika. Ny tompo mahefa ny zavatra rehetra dia mampirisika antsika hiaina amin'ny fahatokiana, hiasa ampinoana ary faly amin'ny fanantenana. Ao amin'i Jesosy Kristy no nasehon'Andriamanitra ny nahefan'ny zavatra rehetra. Vita tao anatin'ny sarotra ny famonjena. Tsy ny raviravin-tanana tao anatin'ny sarotra, na be fanahiana foana i Jesosy Kristy raha nanatanteraka ny famonjena nanomboka teo amin'ny fahaterahany hatramin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana eny ny fitsanganany tamin'ny maty. Mioto ny vokatra mandrakizay izy ary ho anao no namafazany. Raiso ny asa vitan'i Kristy tao anatin'ny sarotra mba hiara-mioto vokatra aminy teny mandrakizay isika. Apetra ho amin'ny fiainanao, ataovy koa ny anjara famafazanao fa izy ny antoka ny vokatra amin'izay ezaka ataonao. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo misaotra fa nanolo tena ho anay tokoa ianao ary niazakazaka avita ny anjara famafazana famonjena tetỳ amin'izao tontolo izao dia indro fa mioto vokatra miara manamboninahitra amin'Andriamanitra ankehitriny mbola milofo miasa koa ka mifona ho anay eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra iray. Ho anay ny namafazanao ry Jesosy Kristy. Apetraka aminao ny fiainanay manontolo mba tsy ho very ny fahalahala-tananay, ny fanomezana ataonay ho an'ny hafa, mba tsy ho very ny fikelezana iaina amin'ny fanompona, mba tsy ho very ny fiasanay mihoatra ny fetranay. Tompo, mba ho faly sy ankafy ny fiainana omenao izay nefa hitandrina tsara kosa satria haizava-poana ny zavatra rehetra. Misaotra Andriamanitra, mbola mampianatra anay ny sitraponao, mampanetry tenanay fa mahefa ny zavatra rehetra ianao. Koa amin'ity anio ity, amin'ny fiainako avinay dia mangataka aminao izahay mba anehoanao ny fahefanao mitantana ny fiainanay eo amin'ny asa mandraranay isan'andro, na fitadiavana sy asa fivelomana izany, na fianarana, fikarakarana samihafa manomboka ny atokantrano sy any amin'ny birao isan-tsokajiny. Tompo mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao no antoka ny fahombiazanay amin'izay rehetra ataonay eny amin'ny asanay amin'izao anio izao. Misaotra anao izahay, mbola afaka matoky fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao ka indro entinay eo anatrianao ny tsy salama sy ny manatondra fanaintainana ao amin'ny nofony, mba hitondranao ny fahefanao manasitrana, ny ory sy ny manamanjo, mba hitondranao ny fahefanao mampionina sy mampahery, ny manana olana, mba hametrahanao ny fahefanao manala ny sakana sy ny fanahiana ary ny tahotra samihafa. Ny firenenay mbola hametrahanao koa ny Mahandriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ao anatin'ny fikatsana izay hampandroso, ilaminana, hitoniana ary hihavanana eto amin'izao firenena izao. Ny fiangonanao tena hametrahanao ny fahefanao mahefa ny zavatra rehetra ka handeha amin'ny finoana sy ny fahatokiana eo amin'ny ezaka atao amin'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny ezaka atao eo anivon'ny sampana sy ny sampanasa ansary fikambanana, ny ezaka ataon'ireo vahoakanao Andriamanitra tsy hakanavaka, ny vita batisa, ny mpandray fanansan'ny tompo, ireo tompona andraikitra samihafa isan'ambaratonga. Eto dia mivavaka ho an'ny sampana lehilahy kristianina izahay ny amin'ny joroany ho andro eo amin'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny fiarahamonina. Mivavaka ho an'ny santany fitiavana izahay ny amin'ny joroany amin'ny talenta nomena ho azy amin'ny fiderana sy ny fitoriana ankira. Mivavaka ho an'ny sampana mpanazava stily izahay mba hatonga ny zanaka ao Andriamanitra eo anivon'ny sampana izany ho tompona andraikitra feno fahavononana
ao amin'ny fiangonana sy ny ankonany ary ny fiarahamonina. Atambatray ary ny vavakay amin'ny ampianarin' Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy, avy tsy havana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Mandihana maefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.